Salama daholo miverina manao vidéo mahakasika ny ChatGPT satria betsaka tsika no nanontany momba ny ChatGPT teo aloha hoe ohatry ny ahoana no mampiasa anazy dia te hanao vidéo zany manoro antsika hoe ohatry ny ahoana ilay mampiasa anazy dia tonga dia atomboka aloha amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny fomba ahafahana miditra amin'ilay ChatGPT mampiasa anazy rehefa avy eo dia ny atao amin'izay miditra amin'ny lien chat.openai openai.com dia rehefa ohatra ianao ka miditra amin'io lien io dia tonga eto amin'ity page ity dia raha ohatra ianao ka efa manana compte dia afaka miklika an'ilay login fotsiny ianao dia raha ny tokony ho izy moa zany ianao raha mbola tsy manana ianao dia manao an'ilay hoe sign up dia le sign up moa s'inscrire dia afaka tonga dia ataonao amin'ny compte Google anao fotsiny le izy dia avy mampiditra an'ilay compte Google ianao rehefa avy eo dia aseny mampiditra numéro téléphone dia avy eo iny numéro téléphone iny andefasany ohatran'ny hoe karazana mot de passe na confirmation zany miconfirme hoe tena numéro anao tokoa io dia rehefa confirme anao zay dia afaka manana accès amin'ilay izy ianao rehefa avy eo dia afaka miverina eto amin'izay ianao dia manao hoe login dia rehefa milogin eto tsika dia ohatrana manokana zao afaka tonga dia misafidy ny compte Gmail-ako dia tonga eto dia rehefa tonga eto tsika dia tonga dia io le page n'ilay chat ty hoe modèle eto ty ho an'ny manana abonnement ny afaka misafidy anazy ny avantage le manana abonnement zay $20 par mois dia afaka misafidy ianao ty hoe le gasy ty le tsotra ty le reasoning ozy izy ambany any speed ambanimbany any conciseness ambanimbany any raha oharina amin'le default io ho an'le manana le plus dia aingana kokoa zany le fiasan'le izy rehefa ao dia ChatGPT fort koa moa nanana accès avy eto le reasoning sy le conciseness tena ambony be dia misy an'ity soratra ty eto raha ohatra hoe manana abonnement ChatGPT plus ianao dia fa ito no tonga dia misy foana zany amin'ny rehetrarehetra zany dia mandeha tsara le izy amin'ny utilisation aloha ozy hoe tsy dia betsaka no tena hoe ilana an'le ChatGPT plus fa atao hoe ny akamaroan'ny zavatra mbola tena ilayntsika mbola accessible foana na amin'le gratuit ary dia eto fotsiny ianao manoratra message ohatra hoe miteny inona aho zao fantatro raha hoainy io raha tsy hoainy dia tonga moa izy dia namaly tamin'ny teny gasy hoe tsy maintsy mila fanazavana bebe kokoa momba anao mba ahafahanao manoratra amin'ny teny mahay miteny amin'ny fomba mahomby dia tsika zao fantany hoe nanoratra tamin'ny teny gasy dia tonga izy dia namaly tamin'ny teny gasy dia hoy zay hoe efa zavatra ngeza be zany ny conversation anao afaka manana contexte zany hoe zavatra soratanao eo ambony io afaka tohizanao eto ambany raha ohatra zany ka anao chat anankiray vaovao dia hoe foizy ohatra hoe nafika vavanana dia miteny izy zany hoe businessman and politician tsy hoe manana fierena ara-politika akory ty vidéo ty fa mba manaraka ny contexte misy dia zany nantany hoe hoy izy teo dia avy eo za afaka manontany hoe is he married fait de ser ohatry ny un solaire zany de ser oui yes raha dia hoe married to lalao ravalomanana ozy izy asika dia hoe do they have children dia yes dia avy eo izy mitohy dia zay le contexte zay dia zay no mahatonga anao mila an'ity discussion eto amin'ny akavia eto ty satria eto zao afaka miteny hoe nyresaka momba ny marika ravalomanana teto dia raha iresaka sujet vaovao satria mety mbola hiverina amin'ity sujet ty rehefa avy eo dia manao an'ity hoe ny chat ty azontsika dia ohatr'izay le izy fa supprimeko daholo aloha reny tany aloha rehetrarehetra reny ny tiako resahana voalohany dia hoe inona tokoa moa zany ChatGPT dia ChatGPT
izy zany ina ny ilazantsika anazy modèle de langue zany ny filazan'ny tenany. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Zany hoe nandray information be dia be izy dia ny tanjona zany amin'ny zavatra amin'ny nanamboarana anazy. Izy aloha zany sur amin'le izy aloha eo ambonin'le GPT, le hoe GPT hoe generative pre-trained transformer. Zay zany ny fomba nampianarana anazy. Dia ao anatin'le izy zany misy texte be dia be naseho anazy dia ampianarina anazy hoe ohatr'izao ny hevitr'ireo, dia ohatr'izao ianao raha te hamoaka teny. Ny zavatra ataony zany dia mahazo ny hevitry ny teny alambara aminazy sy mahay mamoaka hevitra avy amin'ny zavatra andrasana aminy. Mampiasa teny zany. Zay zany le zay zany le atao hoe zavatra ao anatiny ao zay. Dia izy zany mahazo ny teny alefantsika aminazy ohatry ny efa hitantsika teo. Dia izy koa mahay mamoaka na mamaly hevitra mifanaraka amin'izay zavatra tokony ho avoakany amintsika. Dia ny information nomena anazy dia tena hoe donné ana texte tena be dia be atao anatin'ny internet hatramin'ny septembre 2021. Dia hatreo zany ny zavatra fantana. Raha ohatra zany ka manontany ianao hoe who is the current president, tokony ho fantany tokony ho fantany fa miteny ihany izy eto hoe ny fahalalako izy dia tapaka hatramin'ny septembre 2021. Fa raha ny tokony ho izy dia i Andry Rajoelina no président ny Madagascar. Fa fantaro ihany anefa hoe mety tsy ho ajour le information ako zany. Dia zay zany mombamomba ny ChatGPT. Dia ny zavatra manaraka resahako dia hoe tamin'ny farany teo tsika niresaka tamin'ny teny malagasy. Dia nahatonga dia nanao an'izay moa satria hijerevana hoe mety hatraiza tokoa ny fahavitany an'le izy. Dia hitantsika hoe mbola tsy feno tsara na atao hoe tsy ampy ny fahalalany teny gasy. Fa kosa ny fahalalany teny frantsay, teny anglais, teny espaniola dia azo lazaina hoe feno raha oharina amiko ohatra, mety hoe oharina na ho an'ny akamaroan'ny olona ary dia afaka tena hoe mifeno izy miasa ao anatin'ireo langue ireo. Dia hijery ohatra moa tsika, hijery ohatra tsikelikely tsika fa ampiasa teny anglais zany dia afaka hitantsika hoe ohatry ny ahoana le performance rehefa mampiasa teny anglais. Zao tonga dia miteny sahady hoe ChatGPT afaka manampy anatina tasy andavanandro. Ianao afaka miteny anazy hoe za manana ny reto zavatra reto atao anaty frigo inona ny recette azoko atao. Azonao zany zavatra zany zao raha oharina amin'ny internet dia sarotra be no mitondra an'izany hoe anao recherche ianao dia inona ny ataonao recherche. Tsy maintsy le recette mitondra makany amin'ilay ingrédient, fa tsy le ingrédient no mamaritra an'ilay recette. Fa ChatGPT satria manana accès ana information be dia be izy dia afaka manao an'izany izy. Dia na zavatra andavanandro na zavatra complexe be dia mbola vitany atoro sy fahavahana amin'ny fomba tena amin'ny akamaroan'ny fotoana sady marina no lalina. Fa mila hazavaiko ihany koa nefa hoe indraindray izy manao an'ilay antsoina hoe hallucination. Inona le hallucination? Raha ny fandinihako azy tao anatin'ny fotoana lavalava nampiasako azy zay dia hoe ianao manontany anazy zavatra anankiray dia ataontsika ohatra zany hoe inona ny lokon'le écran d'elle modèle zao ohatra zany. Dia tonga izy dia amaly tsy ampisalasalana hoe maintimainty ny lokony. Nefa mety tsy ho maintimainty ny lokony. Fa mahatonga anazy manao an'izay dia izy zany ohatran'ny hoe miezaky ny manao prédiction, manao faminaniana zany izy. Ohatra antsika olombelona ihany. Ohatran'ny hoe vao misy zavatra azokazontsika zany hoe mety ho zao ny zavatra hitranga dia efa mitentsika hoe ho avy io orana io. Mety tsy ho avy ny orana
fa mitentsika hoe ho avy orana fa izy koa manao ohatra zay efa nandinika information be dehibe izy hoe rehefa ohatra zao a de ohatra zao foana de lasa nyraisiny le izy a de ozy izy hoe izao zany fa rehefa manao hallucination ohatra zay izy a de afaka mamerina confirmation fotsiny ianao hoe tena zay tokoa ve raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe possible diso le valiny de manitsy izy rehefa avy eo amin'ny information tena ananany de ndao aritsika tonga de roso amin'ny ohatra ozy ato hoe resaka amin'ny teny anglais iny ao na amin'ny teny frantsay aminy a de voafehany tsara le zavatra sy le zavatra avoakany de afaka manontany zavatra tsotra ohatra hoe what is the capital of India de miteny izy the capital of India is New Delhi de afaka manontany zavatra tsotra koa tsika eritrereto hoe na ianao ary tsy mahay miteny tsy mahay manoratra le teny anglais a de afaka izy indray manitsy rehefa avy eo sa afaka manontany hoe how do I spell accommodate de avy eo izy miteny hoe ohatr'izao ny fanoratra anazy de jereo tsara raha ohatra ka amin'ny teny alefako aminazy no misy diso de tsy mibug izy ohatra ny akamaroan'ny système de recherche raha ohatra ka miteny anazy hoe where is ohatra hoe New Delhi de hitanao le where ko eto tsy ampy e fa tonga de mifanaraka amin'le zavatra tadiaviko nefa ny zavatra jereny de le fahazahoany an'le erreur possible amin'le zavatra ampidirinao zany a efa ngeza be koa zay efa tena ngeza be zay de le resaka recette teo I have avocados ny fanoratana avocado pluriel tsy fantatra de what are the recipes that I can try de ohatr'izay arak'le ohatran'le nitenentsika teo za zao miteny anazy eto hoe manana zavoka za de inona ny zavatra mety azoko andramana avy amin'le izy de miteny izy hoe afaka manao avocado toast ianao afaka manao guacamole afaka manao avocado salade de ireo zavatra rehetrarehetra ireo de raha ny potentiel an'izay raha ataonao contre amin'ny recherche Google zay de afa mihitsy ny résultat fa eto ianao tonga de arak'le zavatra tetavinao de afaka eto miteny hoe afo izy koa izy hoe how do I guacamole de avy eo izy tonga de manazava de hoe mila an'izao ianao mila an'izao ianao mila an'izao ianao de avy eo izy manazava hoe reto ny procédure de ozy hoe what do I need to be careful about de afa de miteny izy rehefa avy eo hoe zay reto avy ny zavatra mila hitandremanao de izy zany a tsy hoe manome information fotsiny fa tsy mahazo an'le zavatra teneniny fa mifanohatra amin'izay voalohany aloha efa le nazavaiko teo hoe azon'le contexte faharoa na aloha ataoko le bebe ty fonako raha ohatra hoe tsy nahita mihitsy nareo nandritra an'izay fotoana izay voalohany aloha azon'le contexte faharoa le zavatra valiny mifanaraka amina information tena betsaka ananany de ohatrany hoe efa ao anaty mémoire-ny adao le izy de izy zany rehefa mahita hoe avocado ao anatin'le texte de ao anatin'le sujet le resaka zany de avy eo manontany ianao ina mila hitandremana de manamafy izy hoe ty ozy izy mila hitandremana satria efa any anatin'ny zavatra fantany zany de ohatra zao tsika nanontany anazy zavatra mety azotsika ampiasana ny ChatGPT amin'ny andavanandro fa tsika koa afaka mampiasa anazy amina zavatra tena complexe na ho anatin'ny zavatra atao amin'ny asantsika lao amorana sujet anankiray vaovao de andeha ny zavatra ho tenentsika anazy sy atsika mamorona tantara izy ok de ozy afaka miteny fotsiny hoe write a story about fiction where
Madagascar is a hidden powerful country. Island. Zay zany zavatra teneniko anazy zay. Tsy hoe mamerina wakanda akory fa zay fotsiny de avy eo izy mamoaka zavatra eo. De asantsika amin'ny tantara izy de hitantsika ao anatin'ity tantara ity le créativité. Tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana no mety zavatra fantatra ao momba Madagasikara zao fa nisy fotoana izy nasaiko nanoratra tononkira momba Madagasikara zay mety mbola ho ataontsika eo ambany ao de hitantsika eo izy hoe ny créativité no tena tafakatra ambony avy amin'ny fahazahoany an'le nuance ana littérature be de be efa fantany. De le tantara teo zao afaka de zao zany zavatra tantarainy hoe once upon a time mahony tam'zany de there was a hidden island was shrouded in mystery and myth. The island was called Madagascar and was said to be a place of incredible power and ancient wisdom. For centuries, Madagascar had been hidden away from the rest of the world. De manaraka ny zavatra teneniko mihitsy izy hoe nandritra namanjato ny taona maro de tsy fantatry ny ambony zao tontolo zao Madagascar de niafina tao anatina ala, treacherous mountains and deadly waters. The only select few knew of its existence and they guarded its secrets closely. But one day, de hitanareo hoe mandeha be le izy fa za moa tsy hoe hivalapatra amin'ity tantara ity fa ny zavatra tohizany eto rehefa avy eo de hoe fa tamin'ny fotoana anankiray de nisy explorer tonga tany à Madagascar par accident de nitady an'le tanàna very tao anatin'ny océan Indien izy de hitantsika hoe na contexte na ny rehetrarehetra misy zavatra mipetrapetraka sy milamina daholo eo. Dao piko kely ihany iny hoe apiko hoe emotional song about how beautiful Madagascar is. Za tsy miteny hoe beautiful Madagascar, za tsy miteny hoe tsy beautiful Madagascar fa ao anatin'ity de afaka ometsika anazy ny volant hoe ahoana ny tenenan'ny song hira napiko hoe emotional ihany moa about how beautiful Madagascar is de mamaly izy avy eo izy miteny far far away in the Indian Ocean. Ny alavitra any amin'ny océan Indien ozy izy lies an island full of magic and wonder. Niraisiny le contexte le zavatra niresahantsika teo aloha ngambany satria teo aloha tsika ny teny hoe Madagascar le miafina de tonga de tohizany le izy zay aloha zany efa mamaritra amintsika hoe tsy hoe zavatra efa misy ihany ny avoaka ny ChatGPT amintsika fa eritrereto hoe firy ny boky sy texte sy feo renao de avy amin'izay ny teny rehetrarehetra laoky ny vavanao. Ohatra anazy ao be de be zao ny teny gasy tsy fantatro satria tsy métier tsy hainoko, be de be koa ny teny anglisy tsy fantatro fa eritrereto hoe ChatGPT ny entraînena tamina données zay boky mihoatra lavitra noho zay mety totalité an'ny voavakinao de zay ny ahafahany hoe mahafehany zany zavatra rehetrarehetra zany. Ohatran'ny hoe midera anazy rehefa miresaka zao fa mbola hiresaka momba ny zavatra mety hoe manahirana mahakasika anazy tsika ny arinany. De izy hoe lies an island full of magic and wonder with jungles and mountains so green and pristine. Ataovy recherche fa mahafinaritra kely ny hevitra. Madagascar, oh how beautiful you seem. De Madagascar beauty takes breath away with colors and sights so grand, so gay. For your beaches, to your forests and beyond, oh Madagascar, you are a sight to behold. De tam'le teny gasy nisy nanoro anay ihany moa hoe tokony hoe miady rima ny tena nampiasaiko zay tena marina mihitsy zany fa eto amin'ny teny anglais eto izy
na dia tsy mitovy ary le fiafarana dia fantany hoe mirimy reto teny reto zay hoe raha za manokana dia tsy ho tonga atao amin'ny eritreritro mihitsy zao tononkeri zao dia ho anahy aloha zany a satria za koa tia mihira tia manamboatra hira dia hoy zay hoe afaka miaraka amin'ny ChatGPT dia lasa manana feno créativité dia ambanin'ny contrôle-ako le izy satria za mety hoe tsy mahay manoratra tononkira fa ChatGPT akaiko dia afaka miteny aho hoe ity ligne ity tsy tiako fa hovay azontsika ity paragraphe ity ampio an'ity teny ity dia ohatrany hoe mbola za ihany no mamorona an'ilay izy ao anatin'izany zavatra zany dia mbola misy toy ihany moa fa tsy fantoka amin'izay aloha tsika izay aloha ny resaka créativité andao jerevantsika indray ny resaka andaontsika hijery code afaka soratan'ny ChatGPT andeha zany noratra zavatra ohatrany hoe afaka eritreretina be dia andaniana fotoana be fa nefa ny vitan'ny ChatGPT milamina tsara le izy za moa amin'ny domaine ny programmation sy ny fanamboarana application web application mobile dia hoy zay hoe ny teknôlôjia tsy maintsy ao anatin'ny zavatra tsy maintsy feheziko dia tsy maintsy jereko hoe inona ny afaka hanampiana eto amin'ity fotoana ity dia inona fitaovana ampiasaina dia raha hiteny aho zao resaka HTML tsotra ny resako anazy HTML zany code ahafahana manamboatra site web zay angamba dia afaka miteny hoe write beautiful HTML form with cyan background afaka préciseko zany les couleurs an'le background and elevated button le forme tsy tonga dia forme fotsiny fa contact forme dia zay fotsiny lazaiko anazy mila contact forme dia misy an'zao dia rehefa ohatra hoe miteny an'izay dia tonga dia manaraka an'le zavatra napetrako teo izy dia tonga dia zay ny feno ao anatin'le contenu antsika dia zao io aloha tsy hoe za vao mijery an'io code dia fantatro hoe arak'le eritreretiko fa aloha jerevantsika to jerevantsika hoe arany ve le zavatra natsena nataona dia loatsika vao amin'ny code pen hijery an'izany mila amin'ny login indray aloha code pen moa toerana ahafahantsika mampiditra sy manoratra code HTML en ligne dia mba afaka tonga dia partagentsika afaka tonga dia hitantsika dia koleko eto le code nomeny anaty eo dia jereko hoe mifanaraka amin'ny zavatra nitadiaviko ve dia iany tokoa sayanina le background contact forme le izy na inona email message dia elevated le bouton le hoe elevated moa hoe miakatra le izy zany dia arany le zavatra rehetrarehetra mety hoe tsy miendrika hoe tena tsara be araka ny ao any eritreritro le izy fa raha ho an'le zavatra tadiaviko zao dia possible be mihitsy hoe efa misy zavatra ato dia afaka miainga amin'iny rehefa avy eo dia afaka tonga dia mitohy nanavitra adiny iray tamiko izy zany raha ohatra ka mbola raha lavidavitra ana ohatra ny fieritreretana hoe mbola hitady ohatra hoe ahoana moa ny code ny sion raha tsy maintsy hexadécimal ny ampiasaina ezahako tsy atao complexe be le resaka fa izy zany tafiditra lalina na any anatin'ny zavatra ohatr'izay ary any anatin'ny resaka codage resaka engineering sy zavatra ohatran'izay ndao anontany anazy zavatra anankiray hafa indray tsika ndao tsika amorona contexte vaovao dia manao conversation aminazy ChatGPT 4 indray ny ampiasaiko amin'ity mitany anazy hoe have you heard about mofo gasy efa nahay momba mofo gasy ve ianao dia hoy izy hoe yes I am familiar with mofo gasy mbola tsy niresahako tamin'ity fa zao vao resahako aminy fa I am familiar izy fa diso izy nefa amin'ilay izy tena diso izy is a known malagasy bread and traditional breakfast foods marina treo is a type of rice cake
Satria koa usually made of rice flour, water, sugar. Ary tena ahoana fantany hatramin'izany. Some variation of recipes include coconut milk, vanilla, and even grated coconut. Ary tena mahafantatra mofo gasy le ChatGPT. Tsy napotsiko iny fa hitantsika eto izao. Dia ny zavatra andeha hoantaniko anazy hoe za koa mba hanamboatra mofo gasy. Ahoana ny stratégie ahafahako mivarotra an'io? Sarotra ihany zany fanontaniana izany, na ny namanao ary anontanianao an'izany mety ho sahirana ihany. Dia avy eo za afaka miteny zany hoe what strategy do I use to sell my move cards at a more expensive price? Sell my own version of move cards at a more expensive price. Dia zay nanontaniako anazy. Dia afaka miteny izy rehefa avy eo hoe ohatr'izao ny stratégie azonao ampiasaina. Mampiasa ingrédient amina qualité manokana izay everiko hoe azo raisina tsara satria mofo gasy amin'ny fotoana be dia be iny antsika mifandray amin'ny hoe aiza ny hividiananao anazy dia ohatrany ahoana ilay fahadiovana mipetraka eo amin'ilay toerana hividiananao anazy dia raha ohatra ianao ka hoe tia mofo gasy mety hoe voataiza tao anatin'izay ianao dia te hihinana mofo gasy foana nefany te hitsinjo manokana an'izay fahasalamanao izay ianao dia mipetraka tsara ilay point apetrany eto izay mety tsy tonga atao an-tsainao raha ohatra ka ianao amin'izao ny eritreritra. Dia izy hoe offer variety. Eny suggestion moa zany mipoitra ihany hoe ataovy misy karazana tsiro le izy ataovy misy mamy savory option, gluten free ozy izy na vegan. Le vegan aloha tsy mitombona aty amintsika fa zay koa zany aloha dia efa fanamariana anankiray fanampy hoe ChatGPT tsy hoe mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra izy fa entraîné amin'ny zavatra nampianarina anazy. Fenao zany tsy manontany anazy zavatra tsy fantatrao tanteraka. ChatGPT zany fitaovana natao hanampy anao fa tsy fitaovana natao hoarahanao anjambana. Azontsika angambizay. Izy resaka branding, resaka packaging, le branding possible hoe mitoetra amin'ilay hoe ohatrany ahoana ny endrik'ilay tsena dia le packaging le endrik'ilay emballage le afaka hoentin'ny olona dia tell a story ozy izy ampio tantara ao anatin'ilay izy. Tsara be daholo zany collaborate with local businesses and promote the experience, marketing and promotion, customer service and leverage reviews and testimonials, limit availability. Raha ilayntsika mieritreritra hoe mifanohatra amin'ny tokony atao fa io ny tokony atao nefa amin'ny fotoana ohatrany dia feno be le izy ao anatin'ny zavatra nomeny dia hitantsika zany tao anatiny izay nampiasantsika zay hoe sady nanavitra fotoanantsika le ChatGPT nefa koa le ChatGPT accessible 24 heures sur 24 afaka manontany anazy foana ianao zany amin'ny zavatra mety misy rehetrarehetra. Atsoatsy koa nefa ChatGPT efa afaka amaky sary hoe mandefa sary ao aminy ianao dia miteny izy hoe zao io na zao no tokony atao dia possible zany ianao maka sary zavatra anankiray simba na mety hoe zavatra tsy hainao ny fanaovana anazy dia alefanao aminy dia ahoana no manao an'ity izy ianao dia manoro anao indray izy rehefa avy eo. Dia inona koa izy koa mahavoafy karazana zavatra be dia be na ao anatin'ny resaka créativité zany na amin'ny resaka inona moa zany amin'ny resaka ingénierie zany amin'ny karazana zavatra be dia be dia mahafantatra zavatra lalina be amin'ireo izy. Dia ao anatin'izay raha ohatra ka hoe izay zavatra tsara be dia be ao anatin'ilay izy dia zany akory tsy midika hoe ny zavatra rehetrarehetra dia tokony hoentinao eo amin'ny ChatGPT daholo satria ChatGPT dia tsy hatreto aloha raha ny fahitako anazy dia tsy manana notion an'ny hoe marina sy tsy marina sy ratsy sy tsara. Le teny ety moa zany mety hoe
somary vague satria na le teny hoe marina sy hoe tsara ary indraindray tsika ihany no mifandiso atsika am'le izy, ohatra hoe tsika miteny hoe tsisy vehivavy ratsy zany nefa ny avy eo tsika miteny hoe vehivavy tsara ohatran'izao de tsy fantatra ihany zany hoe inona ny tena marina. Fa ny zavatra tiako hazavaina am'le izy de ohatra hoe raha iresaka ianao momba ny fisian'Andriamanitra de tsy takana zany satria zavatra tsy afaka miantraika am'le izy. Amin'ny lafiny anankiray misy an'izay fa amin'ny texte mipetraka tsy misy fomba hitondrana anazy ary na amin'ny texte be dia be ananany accès ary tsisy hoe tsy miady am'le izy fa misy zavatra mifanohatra be dia be koa ao de hoe inona ny tokony atao, inona ny zavatra ara-moral zany be dia be ny zavatra tsy hainy na hoe zavatra tsy fantany hoe inona ny tokony ho lazaina mahakasika an'le izy. Izy zany tsy manana moral ao anatiny ao izy. De ny amin'ny zavatra tokony sy tsy tokony atao ihany koa indraindray de ny amin'ny zavatra ara-politika ihany koa satria ianao mety mahatakatra hoe izao no tokony atao eto ianona ohatr'izao satria izao mifantatry momba anazy fa ChatGPT ny zavatra fantany de zay zavatra nampahafantarina anazy. De raha ny États-Unis zao ohatra de ny ankamaroan'ny gazety sy ny tariny de manaraka ny parti politika amin'ny gauche, amin'ny left de ny ankamaroan'ny zavatra ho asehony anao sy amprisihany anao zany rehefa avy eo de manaraka an'izay information zay de tsy tokony hangalana hevitra zany izy amin'ny zavatra ohatran'izany. Ny zavatra anankiray ihany koa danger ngeza be de mety ho ampiasan'ny olona anazy tsy sahaza ampiasana anazy. Ohatran'izay zao misy an'izay fitarainana be dia be zay amina fianarana maro hoe rehefa manao mémoire ny olona de ChatGPT sisa ny ampiasainy de tonga zany de le mémoire zany mivoaka araka le mety ao an'eritreriny mety voafehany kely ihany le izy fa tsy nandalo an'le zavatra tokony nandalovana izy araka le programan'le fampianarana. De ny amin'ny zavatra ohatran'izay moa de ny amin'izay manokana mety hoe tsy kasihako fa amin'ny lafiny betsaka tsika mila mijery ihany koa nefa zay fomba ahafahan'le teknôlôjia manampy antsika. Raha hitantsika hoe ohatr'izao ny anakana ny fandrosoantsika de tokony ho hitantsika koa hoe raha za manokana zao mahita hoe any ampianarana de ChatGPT no afaka manazavanao zavatra tsy azon'izan'izana hazavaina taminao. Nanao recherche tamin'ny internet ianao fa tsy misy article mifanaraka amin'le zavatra tadiavinao. Manontany mpampianatra ianao fa tsy misy tsy azonao le izy fa mety hoe avo loatra le fahatakara-le mpampianatra de tsy mitovy amin'le fahazahoanao anazy na hoe le mpampianatra mety hoe hafa ny fomba fanazavana anazy aminao tsy am'le fomba fandraisanao anazy mihitsy. De ianao afaka manontany any ChatGPT de afaka manazava mba mifanaraka am'le zavatra ilainao mihitsy izy. Zany zavatra anankiray tena mahasarobidy anazy. Amin'ny zavatra hafa moa mila hitandremana be ohatra ny resaka fanadinana, mifanadinana hoentina any an-trano aloha zany tsy tsara ho an'ny ankamaroan'ny tanora, tsy tsara intsony na de afaka natao ary zay teo aloha de tsy tsara intsony zay hoe any an-trano manao fanadinana satria misy risque be hoe sao de hoe tsy hainy akory le izy fa manontany any ChatGPT fotsiny izy de vitany le izy. Ary marihana fa ChatGPT 4 de tonga tao anatin'ny 10% voalohany tamin'ny bar examen examen ho an'ny olona ao amin'ny filière droit any États-Unis zany. Zany hoe le fahalalany sy le fahatakarany zany tena efa be dia be de misy an'izay risque zay hoe sao de tsy hain'le olona mampiasa anazy de lasa tafiditra ao anatin'ny éducation mihitsy zany hoe ahoana le fomba tsara ahafahana mampiasa anazy. De zay ny videoko androany voaresakintsika teo daholo moa hoe ahoana no miditra amin'le ChatGPT ahoana no mampiasa anazy inona avy ny karazana zavatra azonao anontaniana anazy de inona ny zavatra tokony hitandremanao mino fa afaka nanampy anao ty video ty de amin'ny video manaraka indray tsika mifankahita.